Fahameraba-tsika tsery avindray tatsy ty lahaby maraina fa 11 volana jolay ity misaotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray afahatsika miray aminy afahatsika mandray ny fahasoavany. Alohan'ny deratsika ny mofinainana io dia vavakisika. Tompo Andriamanitra eo tera sy mankalaza anaranao izahay satria nomenao tombontsoa lehibe an'io maraina dia ny afahanay miray aminao indray, afahanay koa mandray ny fahasoavanao ary indrindrandrindra ny afahanay mitombo hery amin'ny fanarahana anao. Tompo mety izy ianao ampangina ny feo izay tsy avy aminao ary aoka ianao rery ihany anay anefy anay sy ankahery anay tonona sy ankatany aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe manatanjaka ny fiatriana olana. Nalaina ny Petera 2:7-8 manao hoe ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataony sasany ho fahelany fa maro-po aminareo izy ka tsy tenisy ho very fa mba ho tonga ny fibebahana izy rehetra. Amen. Mametraka antsika amin'ny toe-javatra samy hafa tokoa Jesosy ho fampitomboana antsika. Raha manana kileman-toetra izay tsy fantatsika akory izy isika dia ampandalovany zavatsarotra izay ampahafantatra antsika n'izany kilemy izany mba azahoantsika mandresy azy. Ny fitantanany mihitsy no mahatojo antsika toe-javatra isan-karazany. Samy hafa isaky ny toe-javatra mitsanga ny fakam-panatitra antsika. Impiripiry moa izany sika rehefa tojo zavatsarotra ao anatin'ilay fizatoetra izany no mihevitra manao an'izao teny izao mihitsy hoe tsy mety mihitsy izao aleoko lavitra nijanona tany amin'ny nisy tany aloha tany izay isitsika. Inona ary ny anton'izany tsy fahafahampotsika izany? Ny mba hahafantaranao ny kilema-toetranao izay vaovao aminao. Inona ary ny tokony ataonao ihany koa rehefa zahatoetra araky ny fitantanan'ny tompo ianao? Tokony hiatrika tsara n'izany ianao ka handresan'ireo fahalemenao ireo. Amin'ny fiatrianao ny olana no azahoanao tanjaka ara-panahy. Ahery eo amin'ny Kristy tokoa manko ianao raha maharitra ny fizan-toetra sy ny fitsapan'Andriamanitra. Raha ny toe-javatra sy ny manodidina anao kosa nefa no omenao tsiny dia vao maika alemy kokoa ianao. Efa nahita olana ny metsiny mandrakariva ny zavatra sy ny olona rehetra manodidina azy koa isika tsirairay azy kanefa tsy taiza fa tao amin'izy ireo ihany ny fahatsoana. Ny ilain'ireny olona ireny ny miantoraka eo amin'ny vatolampy ka ho torotoro. Ny hevy tena ho marina mandrakariva izy natao izahana ny toetrantsika noho izany ny fisedrana izay tonga amintsika. Miasa tsy tapaka manko motoka antsika ilay fahavalon'ny fanahy saingy ahariary amintsika ny kilema ny toetrantsika ka rehefa hitantsika mazava izany dia aoka tsy hanome tsiny ny hafa-tsontsika fa ilaza kosa manao hoe hiainga aho dia hody any amin'ny raiko. Izao ary ry rahalahy sy anabavy, rehefa manomboka mahatsapy sika fampanota ka miantoraka eo amin'ilay vatolampy mba ho torotoro dia mivelatra eo anoloantsika ilay sanjy mandrakizay ary dia manakaiky ny fony Jesosy sika. Amin'izay fotoana izay dia baby ny toetra n'izay maty eo ity sika dia rehefa eo dia arikoriko atsika ny fahamarinantsika. Mila manatona eo pototry ny azo fijalian'i Jesosy tsika. Arakaraky ny anetrentsika tena eo no ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra misandratra kokoa ary araky ny anatonantsika ny Kristy ihany koa no ahafantarantsika fa olomeloka ka isika fa tsy misy fahamarinana mihitsy ary rehefa voatefy isika dia mahasedra ny zavatra rehetra. Raiso herinao ara izany ary aoka ny isika atanjaka mandrakariva eo amin'ny Kristy. Vavaka isika. Ianay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany tenao izany. Ampio izay ankasitraka na dia manjary eo fotoan-tsarotra azy ary aoka nay koa dia fenao hatrany. Tonana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen.